fotoana vaovao miaraka amin'ny HVKL Mission. Fotoam-piderana ara-pandizana hoe aina ny fiainana ho amin'ny fifaliana mikorina. Fivoriana mpiderana spesialy isaky ny talata riva manomboka amin'ny 5 ora. Fotoana ny fiderana sy fiankofana isan-kerinandro etsy amin'ny Tranomanga ampasany malo lalana makany Akatso. Salamo 224 Andriamanitra mitoetra ambony fiderana amin'ny vavaka. Andriamanitra maniraka anjely manampy anao amin'ny fiderana. Andriamanitra midina mivantana mikarakara anao. Isaky ny talata riva manomboka amin'ny 5 ora riva. Tikanao iteka mafan'Andriamanitra aloha Sotra Andriamanitra fotsika manontolo akasitraka rahaolany hoe ny fotoana afatsika miakoha keo anatreny. Davida Mpanjaka dia miteny fa misafidy ny toetra izy eo anatren'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy mihoatra lavitra no faniriana hitoetra maharitra any amin'izay mety heverina izao tontolo izao ho fafinaretana tsara manomevahana ny nofony. Eto ianao andro any arivo tsy sitraponao fa fitarian'Andriamanitra no natongavanao eto. Sakafo fonao vaovao be mihitsy ianao any arivo mitenena amin'Andriamanitra tia kasitraka sy anevondahatra anao any amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao fa lehibe loatra ny famindram-ponao ny ango. Ianao le mievitra mandrakarivo, ianao le mitantana mandrakarivo, ianao le mampijoro mandrakarivo, ianao le misaina izay zavatra mihoatra no izay azoko saina momba raiso ny fankasitrahana anao ny arivo. Dera sy mankasitraka anao sy mamevonahitra anao zay fenao le Andriamanitra mahatoky atraitraika ho mandrakizay mitenena vohosotra ao andro any arivo fony zay niainy sy andrenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tiafa mafy be ho an'Andriamanitra mahazo ny toerana toko. Alleluia. Misy olona voatavy andro any arivo raha ianao zay olona zay tikanao itehan-tanana mafy be eo andray sy zanaka ary ny fanamasika. Alleluia. Filipiana 4:4-5 ka hatramin'ny 7. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manahy na inona na inona vahoaka ny fivavahana sy ny fonina mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatana roa amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. 7 ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Teteny amintsika Andriamanitra eto hoe aza tao misy na inona mampanahy. Aza manahy na inona teteny Andriamanitra hoe aza tao misy zavatra na inona ka atao mampanahy. Eny hoe nety zavatra anankiray Andriamanitra dia laza fa tsy tokony anahy isika na inona. Tsy misy tranga anankiray natao ampanahy eto ambonin'ny ty tantiny dikan'izany satria zay rehetra heverinao fa sarom-patarina sarotra lalovanao dia efa nataon'Andriamanitra anaiky eo ambany fahefana ny raisinao avy amin'ny tsy maneteka ao an'Andriamanitra. Ao amin'ny 7 dia nampitondray ny fanahy tamin'ny epistily zay soratany hoe fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ny fiadanan'Andriamanitra zany zay omeny antsika dia fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra, zany hoe fiadanana voasehatra tamin'ny tranga mihoatra amin'izay tsy takatry ny saina no resety teo mitoeranao vao nomeny ianao. Tondrotsana tana zay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Fiadanan'Andriamanitra io miaro ny fotsika izy io, miaro ny hevitsika izy io ao amin'ny Kristy Jesosy. Nisy fotoana zay ilay nandeha fiara dia rehefa nandeha fiara dia rehefa tonga teo ambavady ilay fiara dia tokona mato azy tsy mety velona intsony dia hoe misy courant tsy tonga dia inona ny tokony atao dia naka mpizaha dia miaraka tamin'ny fitaovana anankiray ilay mpizaha izay fitaovana manokana azo amantarana ny fikorinan'ny herinaratra izay ao anatin'io fiara io, zany hoe fanaovana diagnostika an'le courant zany sy ny circuit courant électrique ao anatin'le fiara. Dia zavatra mitranga dia zao miteny aloha le
le pahay voalohany tondrana azy hoe tandeha molaka le io fa raha vorongotanao io ka velona le izy dia mikorotana anao dia tsy maintsy sarotra ny fomba anarenana an'izay le rehefa aveo dia maka an'ilay appareil vao amboarina daholo ny ao anatiny io vao mety dia lafilafy ihany ny maka an'ilay izy eo amin'ny 500 000 eo 600 000 eo le tamin'ny voalohany dia zao ny zavatra mitranga tokony ary le fiara dia tsy tonga le izy dia tonga le olona pahay miaraka amin'ilay appareil zany hoe vaolana zany raha sendra tsy mety le izy ka orotana dia efa eo le appareil na le fitaovana izahana an'ilay izy dia averina amin'olony fotsiny vao nanomboka mipetraka ao anatin'ny saina fa eo le fitaovana mipotra tao anatin'ny fony fiadanana sy mifatokiana hoe velomy rangahy dia mongody dia petao amin'izay dia hita eo raha mety na tsy mety fa eo ny fitaovanako mipetraka ho azy le fiadanana sa manao ese ianao satria fantatrao fa eo le antoka ahafanao mamerina an'le izy amin'ny lona raha sendra tsy mety le izy torotsara taran'izay ho anao androany arivo ento ny fanaovana ese amin'ny zavatra rehetra satria izay zavatra tsy mety rehetra tsy misy hafa miala maina eo anatrehany fahefany tsy to mety zavatra tsy mety hatramin'izay fa rehefa eto faranten'Andriamanitra ianao manana fanantenana fa raha appareil kely iny azy iny fitaovana kely iny ninonao fampandehan'le fiaranao rehefa aveo dia sasa erenao manao eseny zavatra tsy mety rehetra teo ny nahitana moa fa kay rehefa miongotra ry tsisy fetrakev zany akory hitanareo zay zavatra tenenin'ny olona aminao rehetra dia ekenao raha mbola tsy ampy fahalalana ianao fa rehefa mitoetra ny fahalalana tafa mipetraka ny fiadanana halleloia inona lizy misy zavatra tian'Andriamanitra amoazana amin'ny fosiny saina mampanahtsika ananatsika fahalalana mihoatra momba azy mba hampitoetra ny fiadanany ao anatsika ary io fiadanany ao anatsika io afaky ny tondratsika any digany vokatra ary sampahitanana rabavolombelona mihoatra no mifatakaran'izay io ny tiany Paoly teneno ny andiny fafito ozy izy Paoly fiadanana mihoatra no ny fahalalana rehetra io fiadanan'Andriamanitra io mampitoetra sy mampitsatra ny fotsika tsy angovotra na natahotra io fiadanana io satria tafatoetra avy amin'ny fahalalantsika mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny fitiavantsika azy ny dingana misy ianao ara-pahalalana an'Andriamanitra no amaritra dingana ara-pahalebiazana misy ianao eo tontolo ny manodidina ny fiadanana sy ny fitsarana miaraka ao Jaona amin'ny ao bokony Jaona toko fatrabifina dia fafita amin'ny roapolo dia laza amin'ny filazantsara ozy izy Jaona vakitsika kely le teny amin'ny anaran'i Jesosy Jaona toko fatrabifolo andimy fafita amin'ny roapolo zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy fiadanako izy Jesosy novelako anareo ary ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao ny fanomeko anareo zany fiadanana zany aza malahelo na matahotra ny fonareo men Jesosy atsika ny fiadanany io zany tsy hoe le isika miezaka hanakatra ny fiadanany mba ho azontsika fa izy nanome atsika ny fiadanany ho atsika fa anjarantsika no mandray zay fiadanany zay sy mitahiry azy ao amin'ny tontolo ny fahalalantsika azy zao le izy misy miainy ve nomeny Jesosy atsika ny fiadanana io le tao amin'ny Jesosy nahafahana vita zavatra tsy takatry ny saina teo amin'izay tontolo rehetra misy azy fony izy tetỳ ambony tany io le fiadanana ny atsehany ny fahafatesan'ny Lazarosy efarina tany am-pasana nahatonga azy ny saina hamatolo Lazarosy io fiadanana io ny atsehany ny azo fijaliana sy ny fahafatesany atelona ary ny fahafatesany tao am-pasana sy ny tsanganana rehefa tamin'ny andro fahatelo ozy izy oravanty tepolo ty fa rehefa aveo ahorona tay velomina tay itinarony io fiadanana io rehefa voasedra atramin'ny fitsanganany tena tamaty voalivreno anao tao reny fitsanganana azo ny fanamasina ho aminareo ny fiadanana halleluia jenareo na zavatra mitranga fa ny fomba hoana nato
mahatonga ny fiadanan'i Jesosy voatahiry tsara satria niaina tamin'ny fankasitrahany ray sy tafatoetra teo amin'ny sitrapony tanteraka izy. Jaona 7:20 ary zay miaraka amiko dia to amiko mandrakariva izy satria za manao zay sitrany. Misy fandraisana amin'ny sitrapon'Andriamanitra iainanao sy ny fitoeranao amin'izay ankasitrahana eo amin'ny toeran'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra ny faharetany io fiadanana io ao anatinao. Generally asinosanana miantokarana anan'i Jesosy ary zay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva izy satria za manao zay sitrany. Iny hoe misy fahatsapana tokony anananao mihoatra noho ny fahatsapana zay olona hafa rehetra miaraka aminao ny amin'ny fahalalana ao an'Andriamanitra. Mikavy ianao tsy olona natao raraka eto amin'ity tany ity ianao ary tsy afaky ny andisy fanantenana zay programa efa nomanin'Andriamanitra ho anao mandrakizay. Sokafo ny fosiny saina mampanahanao fa io fiadanana io tsy mitovy amin'ny fanomezana zao tontolo zao. Halleluja. Tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao satria zao tontolo zao mitady fiadanana fantatry avy amin'ny fifehezana ny zava-misy hitamaso avy amin'ny fitolokona sy fitadiavana fantatry zay mety confort omeny tady zay zavatra hitamaso fantatra. Zay no mahatonga n'izao tontolo zao teraka ao anatin'ny fialonana noho ny fitiavana n'ity zao tontolo zao ty zay mandalo. Asa sino fiatsara malatsio natao fonao fa atovy Jesosy ianao no fanatrika androany le teneno tiako rehefa Jesosy zavatra ny ilaiko androany. Fotoana vaovao miaraka amin'ny HVKL mission. Fitoam-piderana ara-pandizana aina ny fiainanao ho amin'ny fifaliana mikorina fivoriana mpiderana spesialy isaky ny talata riva manomboka amin'ny 5 ora. Fotoana ny fiderana sy fiankofana isan-kerinandro etsy amin'ny Tranomanga ampasany maly lalana makany Akatso. Salamo 2:20 Andriamanitra mitoetra ambony fiderana amin'ny vavaka. Andriamanitra maniraka anjely manampy anao amin'ny fiderana. Andriamanitra midina mivantana mikarakara anao isaky ny talata riva manomboka amin'ny 5 ora riva.